faliana indray no arabanantsika ny tokantrano izay mahita ny fahita lavitra MBS eo ihany koa ny manaraka ny mionjam-peo 5.0 teboka efatra ary any amin'ny tambajotra serasera MBS. Tonga soa eto fandarana Sahia Lasa Izao izao to mazatra dia mandray vahintsika androany dia ramatoa any mino izy moa dia mpampianatra reny mpianakaviana ary vehivavy mpikambana mavitrika ao amin'ny antoko tsika Madagasikara, vehivavy mpikambana vehivavy tsika Madagasikara, izany hoe vehivavy mpanao politika izy io. To mazatra moa dia izay sy Arifina Raisoa miaraka manolotra fandarana eto miarabanao Arifina Raisoa. Miaraba Baora Safy Maefa dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fandarana Sahia Lasa amin'izao fotoana izao. Eto koa dia miarabanao Madame Animino tonga mivahiny eto amin'ny fandarana Sahia. Ny fantaniana voalohany apetrako aminao zany ianao araka ny nambaran'ny Baora Safy Maefa teo dia mpampianatra mpanabe. Manao ahoana ny fiaim-piainan'izany mpampianatra zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Misaotra betsaka Madame Arifina amin'ilay fanontaniana fa mialohan'ny amaliko ny fanontanianao dia mamela kely nareo mirahavavy aloha miaraba nareo mirahavavy eto amin'ny fandaharana aloha amin'izao fotoana izao ary maneho ihany koa ny fisaorana lehibe amin'ny fiantsonareo ivahiny eto amin'ity fandaharana ity dia maneho ihany koa ny fisaorana ny tompon'andraikitra rehetra izay ato amin'ity haina manjery MBS ity indrindra misaotra betsaka ny tompony voalohany indrindra ataoko hoe raha tsy diso dia président Marc Ravalomanana izay manome sehatra ny vahoaka tsy vaky volo tsy ankanavaka mba ho afaka mandray fitenenana sy milaza ny zava-misy izay ainana eto amin'ity firenena ity dia mankasitraka indrindra ary izy mirahavavy mankasitraka amin'ny président dia amaly ny fanontanianao Madame Arifina hoe mpampianatra mpanabe za araka ny voalaza teo ny fahitako ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara amin'izao vaninandro iainantsika izao dia angamba ozy hoe ilaza sy amerina ny iaraha-mahita raha miresaka ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara izay tsy miafina amintsika fa miariary toy ny vaiakandrina na toy ny tafika andrefa tanàna ozy izy ny fitenenana eo amin'izay lafiny hoe fampianarana sy fanabeazana izay indrindra tao anatin'izay roa taona natao hoe roa taona sy tapan'izay tena ahitana ny hoe mitotongana tanteraka ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eo amin'ny lafiny ny kalitao, eo amin'ny lafiny ny vokatra avoakana izany hoe fampianarana sy fanabeazana izany satria raha hijery sika zao hoe mialatsiny mamaritra an'izay hoe tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay indrindra satria tao anatin'izay tena ohatrany hoe nanampy ny tena nampisokatra ny fijery sy ny fisainana ny zava-misy izay atao hoe mampiteny ny mona mihitsy satria tsorina mihitsy le filazana anazy tsy aholakolaka fa tena mivantana hoe atao tsinotsinona ilay sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ohatra voananomboka ty fitondrano ty raha resaka ohatra hoe ny fanadinana baccalauréat ohatra dia mamerina ihany aho za hoe nisy reny ny fils de sixième nisy ny bac à deuxième session na ahoana ny atao hoe kalitaon'ireny fampianarana tamin'ireny fotoan'ireny ary tamin'ireny aza dia nandeha mihitsy ny hoe raha ohatra ka misy tanora hitady asa na mba miresaka diplôme dia hoe bac 2019 ve dia nandeha indray tao anatin'ny confinement dia 2020 dia nisy indray moa reny zavatra ny ainan'izao tontolo izao fa tsy hoe Madagasikara ihany aloha dia reny indray ny zavatra ny ainan'ny fampianarana tao anatin'ny ireny confinement reny hoe be dia be ny zarizary tany amin'ny fiatrehanan'ny fanadinana tany tsy misy ny jiro amin'ny enina vao manomboka ny fanadinana ary ohatrany hoe kitoato zany tsy misy mihitsy ny fandaharana matipaika entina hiatrehana an'le taom-pianarana na fampianarana na fanabeazana dia lasa ohatrany hoe zary kitoto ohatran'izany foana
le zavatra iainana eo amin'le sehatra le fampianarana sy fanabeazana. De tamin'ity taon'ity indray moa de reny koa ny zava-nisy de misy ny izay hitantsika tao amin'ny tena moa tsy mijanona mba manara-baovao amin'ny maha-olom-pirenena, tsy amin'ny maha-panabena mpampianatra fotsiny fa amin'ny maha-olom-pirenena. De misy reny kolikoly risoriso hita tao amin'ny tambajotra tserasera reny, anarana hafa ny any amin'ny convocation, numéro hafa ny any amin'ny convocation, mivoaka ao amin'ny résultat anarana zaza hafa, numéro-na zaza hafa. De ohatr'izany le zava-misy ao dikan'izany misy kitoatoa ao amin'ny rafitra sy ny fikarakarana nylay zavatra atao eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Ny fanabeazana moa dia mitotongana de lasa hoe nantoetsain'ny zaza malagasy aza de tsy mirara, tsy mihaino ray aman-dreny, tsy mirara fianarana, tsy mirara fiarahamonina, fa lasa manaonao fahatany satria tsy misy rafitra mazava sy miovaova foana. Hafa androany, hafa raha-pitso. De zay raha eo amin'le fampianarana sy fanabeazana. Amin'ny mampampianatra sy mpanabe, manahoana le mpampianatra sy mpanabe amin'izao fotoana izao? De mpampianatra mpanabe angambany no faran'ny olona hoe mahantra sy fadiranovana ihany koa raha eto amin'ny firenena no lazaina satria aiza mpampianatra amin'ny privé fa tsy amin'ny fanjakana aloha. De amin'ny privé ohatra mbola tsy nisy mihitsy zany fijerenanay mpampianatra any amin'ny privé zany, na tamin'ireny hoe confinement ireny mitaraina mikaikaiky izahay ny mpampianatra mpanabe fa misy miaino, zay le fitenenana. De nefany isaorana be deabe ihany satria manana an'izay hoe fitiavana izay le mpampianatra mpanabe indrindrandrindra ho an'ny privé. De na de tsisy ninninina azy, na de tsy misy mijery aza, na de tsisy miaino azy, de mbola manana entan'le hoe fitiavana an'ilay tanindrazana, fitiavana an'ilay taranaka mba anana ny mba ho anana amin'ny soa rahampitso na rafakapitso. De miezaka ary isaorana koa Andriamanitra fa manampy anay mpampianatra mpanabe de afaka miezaka foana zahay, na de hoe tsy rarahina aza fa tsy mba nisy na de fanampiana kely azy. Hatramin'ny andro hoany tsy misolo tena mpampianatra mpanabe eto fa izaho tenako mihitsy mpampianatra mpanabe miteny an'le izy fa tsy mba misy zany, tsy misy fijerena. Fa aleo nijeriny makorel mpivaro tena namena hoe mena ohatr'izao fa mpampianatra mpanabe de atao tsinotsinona tena hoe afotetaka any amin'ny farany ambany mihitsy. De zay angambany raha ohatra hoe azoko lazaina amin'ny teny mivantana sy tsotra lay sehatra ny fampianarana sy fanabeazana. Ary isaorana ihany koa moa fa miezaka ihany ny sekolim-pinoana ihany koa manabe mamola vola, na de mahery vaika aza lay rivotra ratsy iainana eto amin'ny firenena izay tsy manabe ny zanaka zaza malagasy. De tonga de lazaiko ihany koa fa sarotra be le fampianarana sy fanabeazana noho le hoe rivotra iainana eto. Eo amin'ny fanabeazana moa indrindra fa ity le lainga ahafaha isan'andro isan'andro amin'ny malagasy ity. De tena manasarotra le fanabeazana mihitsy. Ohatra fotsiny le lainy le vao nolazaina tamin'ny fahatongavany ny mialatsiny Andriamatofiloha, le mioeraoera midoka tena lazaina fa nohony sy ireo mpomba ny fitondrana lazaina fa hoe ny fahaizan'ny mpitondra noho ny fahaizan'ny président mifampiresaka amin'ny any velany sy ny fahatokisany de mahazo fanampiana be isika ary tsy averina. Nefany raha ny fahalalana azy zay vahoaka madinika manara-baovao de hoe ny firenena mahantra rehetra ty Afrika noho ny taorinan'ny corona covid-19 de mahazo fanampiana daholo fa tsy noho ny fahaizan'ny président na noho ny fahatokisana amin'ny président. De afafa ohatr'izany le lainga de aveo makaria amin'ny seraseran'ny any amanjery pirenena zay misandrahaka manerana amin'ny Madagasikara eno ny vahoaka hatrany ambanin'ny ravikazo any, de iny ny eno ny vahoaka malagasy de miaino
satria koa moa le fahabadoina le malagasy de mino le lazaina le lainga. De rehefa mandainga le ankizy eo am'le fiainana andavanandro mba miteny anao mpanabe mpampianatra hoe lainga aza miteny an'izany fa lainga zany de zao ny avalin'ny ankizy. Ko mpitondra fanjakana aza mandaingako, filohan'ny repoblika aza mandaingako, de inona ny fanabeazanao ampidirinao amin'ny ankizy am'izay? De zany zava-misy iainantsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Madame Animino ao anatin'izay lafiny fampianaran'izay any hoe efa natsidiky ny Alfina Railsoa rehefa vonona ao amin'ny lafiny teknika de misy sary vitsivitsy reto milaza mampiseho maneho ny zavatra misy eo amin'ny fotodrafitrasa sy zavatra iainan'ireo zanaka malagasy eto Madagasikara any ambanivohitra any manerana ny nosy. Rehefa vonona amin'ny lafiny teknika de ho arahantsika eto izay. Eny ary ny arahantsika nahita teo ny zava-misy any amin'ireny toeram-pianarana, ny fotodrafitrasa iainan'ireo zanaka malagasy ireo any amin'ny lafivalonyosy any. Tsy namorontsika fa reny ny sary hitantsika ny arahantsika nahita teo. Mba tiako anontaniana manahoana ianao raha teo mpampianatra miaina amin'izany sehatry ny fampianarana izany, manahoana ny fanehoan-kevitrao mahita an'ireny toe-java-misy amin'ireny fotodrafitrasa iainan'ireny zanaka malagasy ireny? Misaotra amin'le fanontaniana Madame Bao. Ny fanehoan-kevitro de mampalahelo, zay no azo ilazana azy, ary tena mahavaky fo satria ireny tsy mendrika tsy amin'ny mahazaza malagasy fotsiny fa amin'ny maha olombelona mihitsy. Mba firenena ihany sika manana ataoko hoe manana ny sorotrasa na ny programan'asa na hoe ny tsy haiko no milaza azy hoe budget ho an'ny resaka fanabeazana ohatra, de tokony apetraka amin'ny manandrify azy arak'izay anasoavana an'le zaza malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa araka lazaiko teo hoe mahasosotra aloha, mahavaky fo, mampalahelo fa tsy mendrika amin'le mahazaza malagasy ary amin'ny maha olona mihitsy. Madame Animino, misy le sekoly lazaina lazaina fa mpanara-penitra natsanga amin'ny fanjakana any amin'ny toerana maro samihafa eto Madagasikara. Manahoana ny hevitrao mikasika an'ireny hoe sekoly manara-penitra ireny? Misaotra Madame Arfine. Ny sekoly manara-penitra ny fanontaniana mipetraka de hoe manara-penitra amin'inona ary le izy zaho moa tsy mahafantatra hoe firy le isan'le manara-penitra vita hatreto, fa misy manara-penitra araka ny filazany azy ary anankiray de kiralalabe ny fanehoanan'io hoe manara-penitra. Fa mba valiana mipetraka ve le fanontaniana hoe manara-penitra amin'inona re tompoko? Vao teo vao hitantsika ny sary iainan'ny sekoly, ary betsaka
any ambanivohitra kely any aza misy tsy misy na le teo brique de nasiana hazo fa any ambanivohitra any aza mbola misy tsisy ninninona fa eny amin'ny tany tsisy tableau fa amin'ny fasika amin'ny manoratra tsisy rindrina mitafo razara raha misy de zany zava-misy fa ity vao misy kely hoe zavatra vita kely ity lokona am'le loko anankiray metimety amin'ny zareo iny de tena ohatrany hoe tena efa lafatra de tsy haiko hoe inona le manara-penitra tena tianareo fa jereo re tompoko ny sekoly any ambanivohitra any tsy any amin'ny farany ambanivohitra be aza fa any amin'ny farany ambanivohitra any tena betsaka fa izay le zava-misy eto de mbola mijery any le am'le hoe le laingalainga le afafy de ireny le avoaka am'le télévision sy télévision malagasy sy radio pirenena malagasy de efa faly le gasy kely zay tsy mahalala ninninna de mino tokoa nefany ny tena zava-misy tsy mendrika amin'ny mahazaza malagasy tsy mendrika amin'ny mahaolona ny sekoly iainana eto amin'ity firenena ity de mba valio le manara-penitra tsy hitako hoe inona ary aloha zany mba sosokevitra ataotro madamo ino mpanatsarana amin'ny fampianarana eto Madagasikara ny sosokevitra ngamba de hoe jereo daholo ny sekoly rehetra eto Madagasikara na ny sekoly mpanjakana na ny sekoly tsy miankina dia aza lanilaniana foana amin'ny zavatra kely toy ireny lazainareo reny ny vola fa azo atao ny mitsinjara azy hoe manao sekoly mba ahafahany zaza mianatra hoe sekoly tsotra tsy andaniana be toy ohatra hoe andanianareo amin'ny sekoly ray anaovanareo tralala be iny mety mahavita sekoly 3 na 4 efa zavatra hafa zay ho an'ny sekoly any amin'ny toerana zay tena mbola hoe mampalahelo ary miaina amin'le hoe fadiran'ovana de eo iny aloha le trano zany fa ny eo anatiny ao ny sekoly ny fitaovana ilaina na ny tableau hatramina ny lakre anoratana zany hoe misy tsy manana any ary tsy ny sekoly kely ihany fa hatramin'ny sekoly lehibe eto andrenivohitra mihitsy aza lycée lehibe na ny lakre aza manahirana tsy ananany sekoly lycée lehibe izay eo amin'ny anarany zanakay hitanay tsara mihitsy zany de zany mba jereo akaiky de mba ataovy araky ny tokony ampiasana azy daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ohatrany hoe manao an'ity zavatra kely ity anakotakonana misy zavatra takotakonana ato de tsy mazava mihitsy de indrindra jereo mpampianatra fa raha mijoro eo azy io trano io complet ny fitaovanao fa mpampianatra tsy miaina tsy manana tsy karama kely mpampianatra ny mpampianatra ny kely karama indrindra amin'ny piasa rehetrarehetra eto Madagasikara nefa mpampianatra ny tena manao asa mafy indrindra ary fampianarana sy fanabeazana no saripady indrindra ka raha tiana androso ny firenena dia ao amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana atsarao omeo lanjany ambony indrindra toy izay le hoe fanampiana ny mpampianatra mpanabe karama ny andavanandro mpiainana sy izay rehetra mety hanampiana azy dia miatsara ho azy io kalitao amin'ny fampianarana io rehefa mahay ny zaza afaka mikarataka afaka miatrika ny adi-piainana afaka mamany olana zay mety miseho amin'ny fiainana andavanandro izany no hitondra fampandrosoana raha mifijerinay azy de zay angambany ao anatin'izay lafiny sosialy zay ihany ary fiana Rahelsoa sy Ramatombino fa hitotika kely any amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemantsika satria tato ato de raha mahita fa tena miaina ao anatin'ny tebiteby sy fitaintainana ny vahoaka malagasy satria ny vaovao mandeha tseroa de misy fanafiana ery tsy fandriam-pahalemana tsy seroa tato ato tena andro maromaro misesy zay na teto andrenivohitra io na tany ambanivohitra tany fa rehefa vonana eo amin'ny lafiny teknika de aleo tsy arahantsika manaraka eto ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao
Iarahantsika nahita teo moa ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tato anatin'ny andro misesy hoy dia tena tsisy afa-tsy izay ny iainantsika eto Madagasikara mitaintaina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ka mba tiako anontaniana eto ramatoa Niminy hoe manahoana ny fijerinao ny lafiny tsy fandriam-pahalemana io ankehitriny? Misaotra indray madame Bao amin'ilay fanontaniana fa ity moa dia misy fitenenana izay hoe avadika tainomby, avadika tainomby. Teo ny resaka fampianarana sy fanabeazana. Ireny no ny zava-misy. Miditra indray amin'ny fandriam-pahalemana. Dia tena mampijaly tena mijaly ny vahoaka. Tsy misy fandriam-pahalemana zany eto na ny kely aza. Tsy mandry fahalemana ny valalabe. Tsy valalabe mandry intsony fa tena valalabe tsy mandry. Ny hitantsika matetika ny eto andrenivohitra. Dia ny hitantsika matetika ny any amin'ilay tanibe dahalo be. Hoe dahalo zatolahy ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika dia ny fanenjika amin'ny fokon'olona sy ny dahalo. Fa any amin'ny commune ivelana Antananarivo manodidina any dia betsaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'seho ary tena mampijaly ny vahoaka mihitsiny. Raisiko ohatra, tena raisiko ty fa commune vao nandehanana nanao vakansy kely vao aingana commune Vinanony Atsimo, district amin'ny Faratsio. Dia misy olona tena mpitondra amin'ny fitondrana amin'izao zanaky Faratsio anaovana antsoavo mba jereo nareo manokana nareo amin'ny mpitondra ao ny tany izay niavianareo zany hoe mba omeo tsy fantako mba omeo lanja manokana fijerena azy manokana fa mijaly ao anatin'ny 2 volana 2 volana 2 volany intelo misy fanafian-dahalo fokotany telo zany lasa ny dahalo ny omby-tsarety izay ampiasain'ny mponina andavanandro hitaomana zezika hiasana tambary hikaramana dia nefa lasa ny dahalo ny omby. Ina natao amin'ny fokon'olona satria tsy misy mpitandro filaminana mamonjy dia ny fokon'olona manao ny fiara-miasany ao anatin'ny fokotany iray mivondrona daholo ny vatan-dehilahy rehetra mandeha manara-dia dia ao anatin'ny 3 andro. Raha ohatra hoe tsy hita zany ilay omby mandritra ny 3 andro tsy maintsy mitady foana mandeha any manaraka hoe aiza na aiza. Dia jereo ilay fijalian'ilay olona amin'izay. Le fahoriana amin'ilay omby lasa eo ranomaso. Tsy misy tsony le ampiasaina, tsy misy zany ny fidiram-bola. Mandritra ny 3 andro ny vatan-dehilahy tsy afaka manao ninina fa mandeha manaraka any, tsy afaka miasa, tsy afaka maninona ny arerana amin'izany mandeha tongotra. Fijaliana zany Ny vatan-behivavy eo an-tanàna mitebiteby hoe isao dia miverina indray le dahalo, tsisy lehilahy eo an-tanàna fa ny lehilahy lasa manara-dia andao. Zany ny fijaliana mahazo ny vahoaka. Ohatrany hoe tsisy mahita angambo zany nefany tena mijaly. Fahoriana tanteraka zany. Tapitra ny 3 andro miverina ny vatan-dehilahy, tsy hita ny omby dia mangahy Ny mpitandro filaminana amin'izany lazaiko kely ity satria zavatra hita zany mivantana dia mba ampitaina. Dia tamin'izay le tao amin'ny fokotany anankiray teo Ambohimandroso izay dia mandeha mitady ihany le manaraka le vatan-dehilahy rehetra dia misy toerana anankiray ao anaty vato ao. Tena hoe misy zohy lehibe zany ao fanangona mpangalatr-omby ny omby angalariny. Dia manome vaovao ny avy any hoe tongavy nareo aty dia hiaraka hijery azy eo tsika mifanampy ozy miponina any amin'ilay toerana zany amin'ilay olona very omby ao amin'ny fokotanin'ny very omby dia lasa makany ny olona ao amin'ny very omby dia tonga any anefany tsy mahita satria tena sarotra ny idiranao amin'izany zohy be zany. Mba any an-tananay ianareo mpitandro filaminana mpitondra fanjakana mba jereo zay fa mijaly ny eo amin'ny faritra ndrefanao fa zay lasa ao zany dia tsy hita
ary tsy azo. Mba nisy mpitandro filaminana kely anankiroa, zandarima anankiroa hoe nandeha nanampy ny fokon'olona, nefa ny tsy tonga tany amin'le toerana akory satria zandarima kely anankiroa tsy afaka anao inninna de miverina de miala maina. Zany ny fijaliana any, resaka fandriam-pahalemana. Mijaly re, tena mijaly. Efa ny mpitondra fanjakana zany amin'izao dia misy mpitandro rehefa hoe misy zany ny tsy fandriam-pahalemana dia tonga izy mody mivorivory kely dia andray andraikitra manao ahoana ny fijerinao an'izay. De tiako lazaina mihitsy izay fa saika adiniko. De reto mpitandro filaminana de mampime, tena mampime anay nareo satria misy acte ty, aorianan'io acte io nareo zay vao mivory de milaza hoe andehanao ary de miantso mpanao gazety de asehonareo amin'ny mpanao gazety le asa andeha ho ataonareo, fa maninona raha tonga nareo de miasa fa tsy asehonareo. Zay foana zany le tam'le firenena ty hoderaina foana fa tsy manao, tsy tonga de manao araky ny asa tokony mandrify anareo hoe ho an'ny vahoaka sy ny hiaro ny vahoaka sy ny fananany. De izy zao nisy ny asan-dahalo, misy ny fanakanan-dahalo taxibrosy any de voatafika be deaibe maty, be deaibe maratra de mivory indray de arahana mpitandro filaminana le taxibrosy de oeraoera be manao an'izay programa zay. Avy eo amin'izay tsy misy indray de tsy hitandrao hoe ahoana, tonga indray satria tsy vao indray mandeha, tsy ny roa tsy ny telo fa zay foana de zay foana de zay foana de zay foana. De mba amboary re tompoko fa tsy mety zay le fomba, tsy mety aminay vahoaka le arovanareo sy mifanananay mihitsiny a izay fomba zay. Tena hoe le fitondrana mihitsy zany ny tena tsy hita hoe ahoana, tena tsy hita tsony mihitsy fa mbola ho avy eo moa ny manaraka de zay no azo lazaina an'le izy. De avy eo koa le dahalo ary manao ny asany, le vahoaka kely mijaly fa diranovana. Misy ireo mpanohitra, atao hoe mpanohitra, milaza ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity, andeha aneho hevitra ty. Reny amin'izay, firy camion ianareo mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Misaka an-dalana n'le mpanohitra izay andeha mpanohitra tanam-polo, tsy mitondra na inona fa hoe andeha aneho ilaza ny zavatra tsy mety, hitondra hevitra, hitondra sosokevitra, mitondra ny etaetan'ny vahoaka, mitondra ny fijaliam-bahoaka, sakananareo. De tena hoe firy camion nefa ny ariny dahalo avelanareo manao ny asany. Ny vahoaka mijaly, ny eto andrenivohitra mpangaro paosy sy ny alatra madinika manao ny asany. De na de hoe atao hoe tsy mandinika azy izay efa niteneniko teo hoe mampiteny mona, fa na mona aza dia miteny, na ary tsy afaka mandinika aza de tonga saina. Fa tena mijaly, tsy mety. Mba mitodika aminareo mpitandro filaminana zany hoe vahoaka malagasy mitovy aminay ianareo a, mba ataovy re le asa manandrify anareo amin'ny mampitandro ny filaminana anareo, miaro anay vahoaka sy mifanananay, fa aza mampiorooro an'ireo olom-pirenena izay isaorana be deaibe aza, isaorana an'Andriamanitra hoe mba afaka mijoro, mba tsy hitondra an'ity firenena, mba tsy hahatonga an'ity firenena ity tena ho latsaka any amin'ny antsana lalina tanteraka, fa mba ataoko hoe mba afaka mandinika ihany nareo amin'izao fiainam-pirenentsika izao. Araka ny natsidika tery aloha moa dia ianao vehivavy tiako Madagasikara, madame Animina. Mba misy fanontaniana zany manitikitika anao hoe inona nahatonga anao hiditra amin'ny vehivavy tiako Madagasikara. Misaotra madame Arfine, vehivavy tiako Madagasikara tokoa ny tena. De tsy tonga moa de hoe vehivavy tiako Madagasikara fa talohan'izay mbola vehivavy aloha, malagasy reny. Zay vao niditra tao amin'ny antoko tiako Madagasikara. Inona ny antony? Ny antony de tsotra, reny vehivavy malagasy reny. Mahatsapa ary miaina zany hoe fijaliana sy fangirifirina iainy an'ity firenena ity, mahita an'izany hoe
lasa mivarina ankady mihitsy ilay fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fanabeazana efa voalaza teo, fampianarana, fandriampahalemana, sosialy, ny toe-karena, ny politika be dia be. Dia na tonga ho vehivavy timina dia tsotra nahita tena mivantana ity hoe manahoana ny fiainan'izany hoe toko tiako Madagasikara izany. Iza nanorina azy? Ny nanorina azy dia président Marc Ravalomanana. Manahoana ny fomba fitondrany sy ny fomba fiainany? Dia izay ilay fomba fitondrany sy fomba fiainany izay ilay ampitainy eo anatin'ilay antoko sy tiany hiainan'ilay antoko marina sy mahitsy. Ary mijery, tena mijery ny hoe andavanandro mpiainan'ny vahoaka madinika. Dia amin'ny mahavehivavy an-tena, amin'ny mareny an-tena, dia te hitroatra, te hiasa, te handray andraikitra, nefa tsy havita n'inona, tsy havita irery. Dia na hoe tady toko ka sendra vato izao fitenenana, ny antoko tiako Madagasikara no manana an'izany toe-po sy toe-tsaina mitsinjo no avin'ity firenena ity. Ary izay moa ilay hoe manomana mpitondra matotra mba hanana firenena vanona. Izay ilay ary tena izay mbola isaorana ihany koa hoe isaorana an'Andriamanitra hoe nisy an'izany président Ravalomanana izany, manana izany toe-po sy toe-panahy izany. Mijery ny lafiny fanabeazana, mijery ny fampianarana ho an'ny tsaratsara kokoa mba hanana firenena vanona. Dia maharesy lahatra izany toe-javatra izany a. Dia izany mahatonga ny tena hoe mirotsaka manatevin-darana izany, manampy azy amin'izany zava-dehibe ataon'izany. Ary indrindra dia ny ametraka azy ity ny voalohany indrindra, amerina azy indray tanjona amerina azy indray ho filoham-pirenena, mba ho firenena vanona fa sarotra ny fanarenana n'ity firenena ity. Ary zahay tsy mahita hoe iza ny olona afaka anarina n'ity firenena ity hatreto raha tsy ny président Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Dia izany manentana hiditra ao anatin'ny vehivavy tiako Madagasikara, amerina azy indray eo amin'ny fitondrana, anampy azy amin'ny ezaka be dia be izay ataony arak'izay vitanay any amin'ny manandrify anay any amin'ny sehatra misy antena andavanandro any. Manoloana izay indrindra efa miditra resaka politika ihany tsika madamy Anny Mino. Manao ahoana ny fijerinao ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Dia misaotra madamy Arifine, ny raharaha politika raha vao miresaka hoe politika moa dia na ny saina azy, saina malagasy dia efa voa hoe ratsy foana izay raha vao resaka hoe politika. Satria izay ary ilay zava-misy politizena daholo ninona atao eto. Le izy raha ohatra ka mba ataonao amin'ilay hoe politika madio miala tsiny, fa ohatrany hoe mindrana an'ilay fitenin'ilay namana, dia mba manabe. Fa mivaralila zay angamba no azo ilazana azy hoe tena mivaralila. Satria le lainga foana no afafy. Miala tsiny fa ohatrany hoe manana fijery negativa foana ny tena, nefa ny tena izay ny fahitanay azy tsy mba misy tsisy zavatra manjary zany, tsisy zavatra manjary. Raisitry fotsiny ohatra le sosialim-bahoaka ohatra, tonga ny fanampiana, fa mahazo an'io fanampiana io daholo ve ilay vahoaka madinika izay tokony hisitraka n'izany fanampiana izany? Tsia, fa izay metimety amin'ny mpitondra ihany no mahazo. Izay tsy mety aminy dia miamahanitra fadiranovana. Dia jereo izao amin'izao fotoana izao any ambanivohitra any betsaka mivokatra any, na vary na ovy,
na katsaka na legioma de ny tavelany satria ratsy lalana de nefany izao voalazay oatra akaitsika le ohatra akaitsy zany tonga de lazaiko manafatra vary samby 20 de amidy mora de lazay fa ireo mpanohitra irendray zao ny lahatra voalohany eny fa nga zahay tsy manambary afarana avy any ambanivohitra any vokatra be deabe de fanaovana tsinitsinina an'lay ny tantsaha ny politika eto zany dia politika tsy mijery ny vahoaka malagasy izay asoa ny malagasy fa politika tena mahatonga ny firenena ilentika mahanitra tanteraka faharoa amin'ny farany manerana n'izao tontolo izao fa tsy politika mitsinjo ny hoavy ny firenena asoa ny taranaka faramandimby. Ramatoa Animino laza ianao teo resaka le tenao farany teo hoe politika misy eto de politika tsy mijery ny vahoaka malagasy politika tsy mitsinjo ny hoavy ny taranaka faramandimby afetrany de mitodika amin'izay mifantaniko raha fa vonona amin'ny lafiny teknika nisy fanehoan-kevitra nataony filoha tamin'ny fiverenana avy any ivelan'ny farany teo tamin'ny alatsinainy raha antsika aloha de hiditra ny fantaniana rehefa aorianan'le fanadihadiana. Tetikasa lehibe hitondra fanavana-goavana eo amin'ny fafifamovoizana sy eo amin'ny fiainan'ny mponina eto andrenivohitra ity tetikasa periferika ity satria dia afitrasa amatanteraka ny olany fifamovoizana na ny désengorgement an'Antananarivo. Raha iteny tarimarika amintsika fotsiny dia telo tapitrisa na 3 millions nisan'ny mponina izay monina manodidina an'Antananarivo zany kafitrao avaradrano Tsimiratsy Antananarivo renivohitra 10 isanjato amin'ireo ihany ny monina Antananarivo fa 10 isanjato kosa dia manodidina an'Antananarivo ary ny ankabetsahany monina dia mandeha taxi be avokoa zay le miteraka ny pollution grave Antananarivo ary ity tetikasa totsika ity dia afaka mitatotra olona 40 000 personnes 40 000 anisany olona hotaterina isan'andro amin'ny periferika zay misotra anankiroa ataotsika ity periferika ity dia ny voalohany misotra maitso zay ampitoy an'Andohalo zany hoe miala mitokiny Andohalo zany amin'ny rovan'ny Madagasikara satria betsaka mizaka amin'ny periferika sy ny mpianatra ny mpiasa ny olona rehetrarehetra mengeny Andohalo midina amin'Andiana ary mahazo ny université Ankatso zay misotra voalohany fa mifandray zany zay voalohany misotra Orange zany iny ny tena mandeha sady lava be dia matoya eo Mojatovo mitanjana Mojatovo eo Mojatovo marina nanakely mandeha ny avenue d'indépendance iny tonga eo Soarano makany Tanimena mandalo ny Akondrano mandalo ny Ivandra mandrapaton'ny police eo de tonga azay lycée français Mbato-Be zay ny ligne orange fatatsika tsara fa farafarakely adiny ray sasany na mety ho adiny roa mihitsy azy nolany ny olona anankiray raha miala any Anosy mandrapatonga any Mbato-Be zay no zavatra miampy ny fitohanan'ny fiara miampy ny pollution miampy ny fatahorana ny mpandafikosy mba mandeha taxi be zany no zavatra mitranga fa na mandeha periferika kosa dia 13 minutes telo ambin'ny 10 minutes miala any Anosy mandrapatonga any Mbato-Be zany no ataontsika de mba te an-tany fantanina kely hoe que demande le peuple inona ndray no angatahany atotra an'izay.
Araka nitatsika teo dia nanontany fantaniana mitodika amintsika fa mbola vahoaka malagasy mihitsy ny filoha hoe que demande le peuple. Adikako amin'ny fiteny malagasy moa ilay izy a. Inona mbola indrasantsika vahoaka malagasy? Efa omena teleferika isika fa mbola mitady inona foana. Inona ny tena indrasantsika efa omeny an'izao teleferika izao ny vahoaka malagasy fa mbola miandrandra inona tsy mety afa-po mihitsy ny vahoaka malagasy na ny filazany azy teo. Inona ny tena indrasantsika vahoaka malagasy? Tena mila vanindra ny filazany hoe mbola inona ny tena indrasan'ny vahoaka malagasy efa meko teleferika. Raha izay fanehoan-kevitra ny teo. Ito fantaniana ito tsy atodiko fotsiny any amin'ny ramatoa ny mino fa itodika any aminao ihany koa namana Arifina Rahelso satria tsika vahoaka malagasy mihitsy ny antefan'ilay fantaniana teo. Ie, misaotra amin'ilay fantaniana teo. Inona no angatahinareo vahoaka? Tonga dia tsotra be mivaly. Izahay tsy mila an'izay inona moa le izy teo? Teleferika. Tsy mila an'izay teleferika fa ny andrasanay vahoaka dia ny andavanandrom-piainanay milamina amin'ny lafiny rehetra. Milamina ara-tsaina, milamina ara-batana, milamina ara-panahy, ara-tsaina mizotra arak'ilay voalaza tery mizotra tsara araka ny tokony ho izy, ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny zazam-pianarana sy beazina, ho amin'ny mpampianatra sy ny mpanabe. Ara-batana, mihinana, misakafo, ara-dalàna izahay. Mialatsiny, zany hoe vidim-piainana tsy ho vidim-piainana midangana io, tsy mila ny vidim-piainana midangana io izahay, fa vidim-piainana mifanaraka amin'ny fiainanay malagasy sy mifanaraka amin'ny vokatry ny tany sy ny zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena. Ara-panahy, tsy mivaralila, manana toe-panahy, manana fomba-tempo malagasy. Zany hoe tsy aloha azavako kely tsara hoe mba manana an'izany foma malagasy zany, mahay mangoraka, marina, mahitsy fa tsy izao iainantsika amin'izao fotoana izao. Jereo ange ohatrany hoe tsy misy fomba-tempo mihitsy le mpitondra amin'izao fotoana izao hoe hitodika kely amin'ireo zavatra izay vao hita tato amin'ity herinandro ity hoe firifiry le gadra any am-ponja any. Amin'ny tambazotra serasera ahitana an'izany marary. Ambavahoana fahafatesana angamba raha zany no azo ilazana azy. Ohatrany tsy misy fomba-tempo le mpitondra mba mijery an'ireny. Le hoe nisy rangahy anankiray nalaina fotsiny fa teny amin'ny mivarotra, olona mivarotra nefa tsy naninona dia hita teny amin'le toerana samborana an'le olona hoe ny fofony ay filoha, olona tsy naninona dia nentina nakany amponja dia maty tany. Dia ohatrany hoe tsy misy fomba mangoraka, tsy misy fanahy fa miala tsiny fa ohatrany efa tena hoe biby ve le olona fanarenana be zany, fanabeazana be zany, ilainay zany ny ilainay ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, araky ny maha olona, araky ny maha malagasy, araky ny maha kristianina, araky ny maha zanak'Andriamanitra. Zany aloha ny tadiavinay. Fa rehefa mandeha reo, mandeha ho azy ho anay mifampandrosoana dia tonga ho azy zany dia mandeha ireo mirentirenty be dia be ataonareo reo mirenty etsy, mirenty ery, mirenty aty. Fa le fiainana le maha olona tena efa mihoatra, tafahoatra no fiainana hoe biby aza angamba raha zay no mahalaza azy. Ny nandray zany tsotra ny zavatra teneniko Paola Zafimahefa sy any mino mikasika le hoe teleferika. Tsotra mihitsy zany le zavatra teneniko hoe milaza ry zareo fa hoe efatralina isan'andro ny olona kendrena zany andeha amin'io teleferika io, amin'ny sarany 4,000 ariary, 3,000 ariary. Fanontaniana mipetraka hoe takatry ny vahoaka malagasy ve zany to? 500 ange tena efa sahirany, 500 bus klasy, olona 3 ny ao anatiny. Zay, any aminay tena misy 3, maika moa fa 4,000.
Sady le zany tena mbola zavatra hoe zavatra sarotra zany na ny fanatanterahana an'izany raha mbola sarotra. Dia eto koa fanontaniana anankiray. Atao ahoana ireo mpitondra taxi sy taxi be sa izay mihitsy ny tena tanjona hamonoana an'ireo olona ireo. Satria zareo zany milaza hoe tsy manaja tontolo iainana zany. Efa izay ny iainantsika hatramin'izay. Izay ny aina amin'ny malagasy, mbola mahantra amin'ny malagasy. Faharoa farany, aleo aloha zavatra tena lahara-pahamehana no zavatra atao fa tsy zavatra milingilingy. Zavatra tsy dia tena hoe ilain'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fotoana fohy. Le samby roapolo teneninareo io any ho tonga eto ilay saba dia rehefa lany indray izy dia hiakatra indray zany ny vidiny. Fa tokony mba mijery zavatra hoe solution, tena zavatra hoe matotra zany fa tsy ny malagasy hoe atao maikamaika fotsiny. Rehefa misy migrevy ato dia ambombanina aloha, vonoina aloha ny afo. Izay ihany zany ny iainantsika. Izay zany ny zavatra tiako tenena amin'ny hoe fanontaniana mipetraka zany izay hoe atao aiza ireo taxi be sy taxi maro be tabe indray zany ny very asa fa mbola nientsika nitrosan'ny teleferika antsika ao anatin'ny 4 taona. Ozy izy ilay olona rangahy miteny tao amin'ny fahitalavitra tsy miakana izay omaly. Ao anatin'ny 4 taona antsika zany anentsika nitrosa. Asa zany raha hitombona na tsy mitombona, izay zany ny zavatra mba hoe fanamarihana teneniko amin'ny resaka teleferika Baora Zafimahefy. Makasitraka ny Arifina Rahelso sy Ramatoa Niminy tamin'izay fanehoan-kevitra satria fanontaniana tefa tamintsika moa dia satria raha misy fandarana izao fa tsika miady hevitra mahakasika izay fa ianao Ramatoa Niminy moa renim-pianakaviana dia ny fanontaniako dia mitodika any amin'izay indrindra hoe manao ahoana ny andavanandrom-piainana ny tokantrano sy eny anivon'ny fiarahamonina ny renim-pianakaviana malagasy amin'izao fotoana izao. Ianao moa ohatra ao anatin'izay. Ny fiainana andavanandro dia ny ainana amin'ny fiainana andavanandro dia fahantrana tanteraka ny sarambabem-bahoaka mihitsy izay. Tsy zaka ny vidim-piainana. Sakafo tapatsinay angamba zao no azo lazaina hoe ho an'ny sarambabem-bahoaka. Sakafo tapatsinay, sakafo ambanivohitra, sakafo tsy zarizary, ary zara aza raha mihinana. Raha mahita hoe misy tena tsy mihinana mihitsy ao anatin'ny ray andro na hoe indray mandeha isaky ny 2 andro. Zara raha mahita ao anatin'ny ray andro, zany ny andavanandrom-piainana iainana amin'izao. Dia le mamaika le teleferika. Le lalana any ambanivohitra nefany tsy amboarina. Tsy afaka miakatra le vokatra izay vokarin'ireo tantsaha-kely any mba hanampy aty andrenivohitra, mba hanamora le vidim-piainana aty andrenivohitra. Dia zany tsy jerena mihitsy fa ohatrany hoe tena vonoina ve le malagasy vonoina rehefa tena jerena zany izay tsy maty ny dahalo amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika vonoina amin'ny anoanana. Dia tena hoe vonoina mihitsy ve zany dia izay ve le tena atao amin'ilay vahoaka malagasy. Atao indray ny teleferika nefa ny lalana andehanan'ny fitaterana vokatra re ambanivohitra tsy amboarina, tsy jerena. Dia any zany simba ny vokatra. Ny fidiram-bolany any zany tsy misy. Dia na mihinana azy tsy zarizary zany le sakafo any satria tsy mba misy vola afaka mividy karazan-tsakafo hafa fa ohatra hoe ovy ny vokatra dia ovy foana zany no hohanina eo. Dia inona ny vitamine hoentin'ny ovy. Vokatra ny vary dia vary fotsiny. Tsy mba misy satria tsisy vola tsy afaka manondrana an'ilay vokatra any. Dia ohatra ny aty andrenivohitra nefa tsy miakatra ny any dia lafo ny zavatra iainana aty. Dia tsy miantraika any amin'ny aty vilaninay mihitsy izay zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny teleferika io moa nataony ho an'iza 4,000 ny frais. Dia iza ny azaka an'izany 500 io aza tsy zaka. Mandeha mianatra ny mpianatra, mandeha tongotra satria tsy manana an'ilay frais 500. Mandeha miasa ny mpiasa kely ny zone France ny tsy manana dia mandeha tongotra miala maraina be mitondra sakafo kely ny atoandro. Tsy dia hariva indray vao mody mandeha tongotra satria tsy manana 500. Kaiza ny atakaran'ny olona zany 4,000 zany. Dia ohatrany hoe zavatra
miala tsiny fa ohatra mahery mihitsy ny le fiteny hoe zavatra tsy misy dikany tsy ilainy le vahoaka mihitsy no atao ary ny anaovany azy angambany de ho anazy satria le téléphérique zao hoe Ambatobe makeo Anosy no zany izy ho anazy zany ko izy no mipetraka ho amin'ny filoham-pirenena zany satria filoham-pirenena no mipetraka eny Ambatobe ary magaga de maninona ny tonga de zany ny atao fa tsy mba atao hoe avaria avy any Tanjombato ohatra na hoe avy any Anosizato ohatra makety Anosipatrana de ohatra makety zany zahay de mba mandeha téléphérique mba manangona kely 4 lory makomana raha ela be de mandeha fa maninona ny avana Ambatobe de tena ohatrany hoe mampime ohatran'izay zavatra ataony de atao mampime am'le fiteny am'izao mihitsy le hoe mampime ohatran'ny kilalaon-jaza nefa ny ry zareo mirehariebe ihany koa fa manam-pahaizana mianatra bac plus 24 de ohatran'ny misy mitombona ihany le fitenenana hoe ny tsy nianatra sy ny milaza azo mahay loatra tena mitovy de ohatran'ny tena zay mihitsy ny zavatra misy ato amin'ny firenena de alefako kely aloha ty fa efa tonga eto ihany le izy tadidiko de lazaiko hoe ao anatin'le fotoana zao ijeren'ireo tanora zatovo zandry zanaka afaka baka hiditra amin'ny tontolo universitaire de efa mba manentana antsika zandry zanaka mba ahay ijery tsara sy ahay anarara tsara ary ahay andray tsara fampianarana sy ny fanabeazana na tsika tena tsika mihitsy aloha miezaka mandray tsara zany mba tsy varalila de rehefa isika mianatra tsara mandray tsara ny fanabeazana de mba aza manao tanjona le hoe bac 24 plus 24 fa izay vita atao de ento tsara ho an'ny firenena ento tsara nasoavana ny firenena fa aleo andraisantsika lesona ny zava-misy eny antsika am'izao bac plus 24 fa mitondra antsika makaiza maraparana ny fandarantsika satria lasalasa ny fotoana baora zafy mahefa sy madamy any mino fa ndefa ndresaka fanabeazana hoe mpanabe ny tanora ihany nareo tato ato zany fa nytaniana farany apetrako aminao ty misy mirongatra zany ankehitriny ny ankizy tsy ampy-taona mampiasa ny tambazotra serasera zay vao tamin'ny herinandro misy ankizy 5 no gatra vokatra izany zavatra zany inona ho azy zany andraikitry ny mpanabe sy ny ray aman-dreny indrindra ny reny manoloana an'ireny zavatra ireny fa tena mba hisorohana zany satria tena mampalahelo sy mba le tanora ankehitriny tena mampalahelo tokoa madamy Arfinina ary tena valalanina ny saina mandinika tena ontsa ny fo hoe tena mitotonga ny mivaralile de tsy vitany aleo tsy vitany tsento fa inona no tokony atao ny tokony atao dia aleo aloha isika ray aman-dreny niteraka mihitsy sika ray aman-dreny niteraka mihitsy mandray andraikitra mandray an-tanana ny fanabeazana andreo zanatsika ireo raha mbola tsy ampy-taona le zaza aleo aloha ngamba tsy omena mihitsy mampiasa an'izany hoe telefaonina izany ary na ampy-taona iza mbola rao maso ihany aloha hoe manahoana ny fampiasana an'ilay telefaonina satria io telefaonina io no ahafahana misy zavatra be dehibe atao ao de arakaraka le fampiasana an'io no ahitana karazan-javatra maro hoe zao ahitana ary indrindra le zavatra mamoa fady ary rehefa zavatra mamoa fady de mora miditra amin'ny sainy ny ankizy na ny tanora na ny olombelona tsika olombelona mihitsy de aleo hoe zay angambany hoe tsika ray aman-dre mihitsy aloha no andraikitra voalohany indrindra satria izao ary le fiainam-pirenena hitodika amin'ireo mpitondra de ireo mpitondra koa moa le efa nilaza hoe le mpitondra koa na le teny avoakany aza de efa tsy manabe tsy iza
le ao mpitondra mantsy zao le anisan'le niteneny le hoe tsy izay tsy fitondram-panjakana mihitsy no ampanankarenanareo vahoaka de ao amin'ny mpitondra no miteny hoe efa maty le voatifitra le mpianatra de mbola lazaina fa ty ohatrany hoe tsy misy fanabeazana mihitsy sarotra be satria le tontolo iainana le rivotra iainana mihitsy no miteraka n'le zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'le zanakitsika de aleo aloha tsika ray aman-dreny mihitsy mandray andraikitra voalohany ao an-trano ao tena beazo tena aleo entitsika manabe le zanatsika aleo tsy omena mihitsy le fitaovam-pifandraisana aloha indrindra raha mbola tsy ampitaona na de mbola ampitaona na efa ampitaona zaka mbola eo amin'ny ankohonantsika de arahantsika maso satria ny fitondrana de efa tsy antenaina mihitsy amin'izany hoe fanabeazana zany tsisy fanabeazana vanina antenaina zany amin'ity fitondrana ity ary izay anisan'ny mahatonga anay hoe mba miezaka mandray andraikitra amin'ny anjara biriky kely zay vitanay na de tapa biriky azy aleo tsika andray andraikitra anarenana an'ity fanabeazana ity fa tena potika anahoana ny hoavindreo zanatsika ireo rapitso sy ravaka pitso mialohan'ny tena marana antsika ny fandarana raha matoa ny mino de ty fandarana ty moa natokana ho an'ny tanora sy ny vehivavy izay misehatra amin'izay lafiny politika izay ianao raha teo vehivavy manao politika ny safidinitra amin'izay antoko tiako Madagasikara izay mba misy fanentanana tokony tianao atao ve ho an'ireo vehivavy izay mbola marisarisa izay mbola tsy resy lahatra amin'izany fanaovana politika izany misaotra betsaka mihitsy satria araka nefa niteneniko teny aloha hoe isaorana be deaibe misy an'izao ainao manjery zao mamesehatra mba hahafahana miteny mba hahafahana ihany koa mifanentana de eto zany dia maha-vehivavy malagasy aloha de manentana antsika vehivavy malagasy reny mijoroa isika ao an-tokantrano mijoroa isika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'izay mahareny antsika zay reny zany mitsinjo ny tsara ho an'ny taranaka amin'ny maha-vehivavy timo dia manentana antsika reny malagasy midira manentana antsika hiditra ao anatin'ny antoko vehivavy tiako Madagasikara mba hahafahantsika mifanentana mitondra ny anjara biriky arak'izay manandrify antsika amin'ny fanarenana an'ity ady atao amin'ny tsy mety rehetra eto amin'ity firenena ity fanabeazana fampianarana ny tontolo iainantsika manontolo de manentana antsika ary aza misalasala fa manana fahasahiana fa raha isika tsy manana fahasahiana de eo foana marina fa tena miforontsika any amin'ny fiarahamonina any zao satria teren'ny ady-piainana de tsy afa manoatra malalaka be eto amin'ny any amanjery MBS manentana antsika ndao iara-dalana tsika iara-dy anatevindarana ny antoko vehivavy antoko tiako Madagasikara ao amin'ny sampana vehivavy tiako Madagasikara miaraka amin'ny flo marika Ravalomanana de efa mijoro sika efa mandeha misy ny efa mijoro tsara sy efa mandeha tahaka ny eto amin'ny faritra Nalamanga tahaka ny any amin'ny mialatsy fa teny kely ny Atsimon-drano satria zahay Atsimon-drano efa nenay de efa mandeha tsara mihitsy zay isaorana be deaibe ny député mivady any aminay manampy anay hijoro de entanitsika any amin'ny faritra zay mbola tsy manerana Madagasikara mihitsy zany zay mbola tsy mijoro zay mbola malemilemy salosana fa omena fankaherezana be sy kopakopa tanana be ihany koa nareo any amin'ny faritra efa mijoro toy ny any amin'ny faritra Bongolava satria mifandray ao amin'ny tambajotra serasera ao tsika de mahafinaritra be de mifankahery tsika samy mahereza daholo entanina manokana ihany koa ny any Tiliara satria tsy adio foana ny any fa any koa misy mifono tena manokana de kopakopa tanana ho an'ny any Tiliara de zay ngamba de misaotra be deaibe foana misaotra président Marc Ravalomanana misaotra be deaibe président fa
ny fijoroanao no mahatonga anay ihany koa mijoro ary manentana anay. Isaoranay ianao mbola safoana mijoro, tsy milavolefona ary mitondra anay ihany koa hitondra avo an'ity firenena ity mba ho firenena vanona tokoa firenentsika. De miaraka aminao izahay manohana anao izahay mivavaka ao anao izahay de rarisoa ny rehetrarehetra. Teny farany tena farany alohan'ny tena marana antsika fandarana raha matoa ny mino kopatanana afatra ho an'ireny mpianakaviana ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy aza. De mirarisoa antsika vehivavy rehetra de aza kivy fa misikina mitafy herim-po, herin-tsaina, herim-batana. Fa raha isika no miraviravy tanana de vomi tena mifotetaka ty firenentsika ity. Fa isika vehivavy de vehivavy mahery ary isika dia vehivavy mahavita zavatra de mahereza daholo ary indrindra de mifampivavaka isika. Hifampivavaka isika hoe mivavaka isika ho an'ny rehetrarehetra de hoe aleo tsika vehivavy mba hifampivavaka ho antsika manokana ho antsika reny mba hanana herim-po foana tsika. De zay angambany de kopakopa tanana rehetrarehetra tsy akanavaka, kopakopa tanana ho an'ny ao an-trano, ho an'ny zoko be de ho an'ny zoko kely de ho an'ny serikely ny tity. Zay. Eny ary mankasitraka anao i ramatoa ny mino nanaiky vahiny teto amin'ny fandarana, mankasitraka ihany koa mifasahianao mijoro sy naneho hevitra satria tsika moa tany demokratika ary izay zo fototra izay faneho-kevitra izay faneho-kevitra malalaka amin'ny tany demokratika to Madagasikara toy izao ary tena takiana mihitsy izay fahalalantsika maneho hevitra sy miteny izay milaza ny zava-misy. Mankasitraka ihany koa ary Finarelsoa niaraka nanolotra amiko ny fandarana de isaorana indrindrindra eo amin'ny lafiny ara-teknika natotosa amin'ny fandefasana izao fandarana izao de manome fotoananao amin'ny Sahia Lasa iarahana amin'ny lamana Lilira Faralasy Clémence Rarinirina ary isaky ny Zoma kosa de arahana amin'ny Arfinina Rahelsoa sy ny tenako Bora Zafy Mahefa veloma tompoko.